Tsy hitsahatra intsony ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa araka ny lamina mipetraky ny minisiteran'ny asa vaventy. Ho vita atao anatin'ny 3 volana ny ampahan-dalana ratsy indrindra 720 kilometatra miampy fanamboarana tetezana iray. Miainga eo amin'ny PK 48 azy eo amin'ny fivoahana ny tanànan'ny Manjakandriana zany ka hatrany amin'ny PK 78 any ambanin'ny Mandraka any Marseille. Mitambatra miaraka amin'io asa io koa ny fanaovana ny tetezana eo amin'ny fivoahana ny tanànan'ny Moramanga eo amin'ny point kilometrika 117. Eritreretina ho vitaina mialohan'ny volana novambra zany ireo asa ireo. Etsenkilany koa vao nanomboka vao omaly zany taorinan'ny fanomanana rehetra ny fikojakojana ny point noir rehetra. Miainga eto amin'ny PK 11 ny ampahan-dalana voalohany PK 11 moa zany eo amin'ny Ambomanga kely eo zany eto Antananarivo, ary ny farany zany any amin'ny PK 48 izay mirefy 730 kilometatra moa zany io ampahan-dalana voalaza voalohany io. Afaka iray volana hivoaka ny tolobidy fanamboarana ampahan-dalana 20 kilometatra, ampahan-dalana mameno antsasaky ny lalam-pirenena faharoa hatomboka mialohan'ny farany taona. Misy 70 kilometatra eto anelanelana Antananarivo sy Moramanga ary ny 20 kilometatra eo anelanelan'ny Moramanga sy Tomasina. Ny fiovaovan'ny toetrandro na amin'ny hafanana na amin'ny amandona dia tranga tsy mampaharitra fotodrafitrasa. Lalana maro maneran-tany indrindra fa ty Afrika no efa lasibatra. Mpisedra olana avy amin'ny loza voajanahary ny lalam-pirenena faharoa fa anisan'ny tsy mampaharitra azy ny vesatra mihoatra ny tokony ho izy entin'ny fiara vaventy. Ininy mpitatitra sasantsasany atao. 13 tonnes ny poids issu izay tsy tokony hoarantsika zany. Raha vao mihoatra an'izay tsika dia miazakazaka be ny fahasimban'ny lalana zany raha vao mihoatra tonnes visivisy amin'izay fotsiny tsika. Amin'ny mahalalana be mpampiasa indrindra azy eto Madagasikara, entitra amin'ny fanaraha-maso ny fenitra sy fitaovana ampiasain'ny orinasa mpanatanteraka ny asa ny ministeran'ny asa vaventy.